Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina, toko 1. Ianareo zanaka, mpanaraka ny Tompo ianareo, ka maneke ny ray aman-dreninareo. Fararina izany. Ajao ny rainao sy ny reninao. Izany no dito voalohany, miampy ny fampanantenana hoe mba hahita soa sy ho elona velona eto ambonin'ny tany ianao. Ary ianareo ray aman-dreny, aza manao izay mampatezitra ny zanakareo. Fatezao amin'ny fanabeazana sy fifehezana araky ny Tompo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo ara-nofo, amin'ny tahotra sy fanajana ary amin'ny fahatsoram-po toy ny anakenareo an'i Kristy. Tsy hoe raha eo imasin'ny tomponareo ara-nofo ihany no manaiky, toy ny mila sitraka amin'ny olona, fa totoa sao amin'ny fo tokoa ny sitrapon'Andriamanitra, toy ny ataon'ny mpanompon'i Kristy. Ataovy amin'ny fomirana ny asa fanomponareo, tahaka ny atao amin'ny Tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa ny olona tsirairay, na mpanompo na tsy mpanompo, dia samy ho valian'ny Tompo amin'izay soa nataony avy. Ary ianareo Tompo, manaova toy izany koa amin'ny mpanomponareo, ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa na ianareo na ny mpanomponareo dia samy an'ilay Tompo izay monina ao an-danitra, sady tsy mba mizahatavan'olona. Farany, no ianareo tafaray amin'ny Tompo dia matanjaka, omban'ny heriny tsy hay tohaina, hitafio avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra. Mba ahazoanareo hamahatra tsara eo anatrehan'ireo tetika hafitsoko ny devoly. Tsy olombelona nofa amandrà tsy akora no hifanandrinantsika, fa ireo fanahy ratsy eny anabakabaka, dia ireo fanapahana, ireo fahefana, ireo hery mifehy ny sehatry ny haizina. Noho izany, raiso avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra, mba ahazoanareo manohitra ny fahavalo amin'ny andro ratsy. Ka rehefa nandresy ny famelezana rehetra na fitsony ianareo, dia mbola hamahatra tsara ihany. Koa mamara tsara hatrany ianareo. Ny marina no ataovy toy ny hetra fehikibonareo, ny rariny no tafio ho toy ny fiarovan-tratra, ny fahavononam-kitory ny vaovao mahafaly mampihavana no ataovy toy ny kiraro eny an-tongotrareo. Tany lalandava ny finoana ho toy ny apinga ahazoanareo mamono ny zana-tsipika mirehatra rehetra alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho toy ny fiarovan-doha, ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho toy ny sabatra omeny fanahy masina. Mivavaha hatrany ary mangatà ny fanampian'Andriamanitra amin'izany. Eny, mivavaha mandrakariva araka izay anentana ny fanahy masina anareo. Miambena sy masotoa hatrany mba ahatongavana amin'io tanjona io, ary dia mivavaha ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Mivavaha ho ahy koa mba omen'Andriamanitra ny teny ho tononika rehefa ilobava aho, ka dia ho sahy hampafantatra ny tsiambaratelo raketin'ny vaovao mahafaly. Iraka mitondra izany vaovao mahafaly izany aho, na dia migadra aza ankehitriny. Koa mivavaha ho ahy mba ilazako izany amin'ny mpasahiana, araky ny tokony ho teneniko. Ity siko avy mahalalantsika sady mpanompo mahatoky eo amin'ny asan'ny Tompo, dia mampahafantatra anareo ny vaovao rehetra, mba ahalalànareo ny mahazo ahy sy izay ataoko. Izany indrindra no andefasako azy ho aty aminareo, mba
hahafantaranareo ny momba anay sy hampahery fo anareo. Ho amin'ny havana rehetra ny fiadanana sy ny fitiavana mba ny finoana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny momba izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy.